Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny tapajotra eto amin'ny internet any efitrika mamboatantely manasa antsika indray ary ny anaraka ny fandarana tafasidinika efa elaela tokoa tsika tsy miaraka teto zay nanadiady loha hevitra vitsivitsy moa zany tena nasatra antsika hatramin'izay ankehitriny tsika dia hiaraka indray amin'ny mpitandrina Rakotina Valamaoly izay vahiny fandarana tafasidinika amin'ity anio ity dia manasa antsika naraka hatramin'ny farany. Miarabanao pasteur. Miaraba ny Valérie dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana tafasidinika sy ny fianakavian'ny fiangonam-boatantely. Miaraba dia koa ny ekipa média izay mampita ity fandaharana ity dia rahazo soa sy Andriamanitra antsika rehetra. Misaotranao pasteur nanaiky ny vahiny amin'ity fandaharan'ity anio ary fantatritsika tsara moa inona ny atao hoe lohahevitra sy ny vedikevitra tena malaza amin'izao fotoana izao eto Madagasikara sy maneran-tany. Androany ihany koa moa zany dia fankalazana ny andro fiakarana dia ka izay indrindra ny tena anton'izao fandaharana izao satria te hitafatafa amin'ny pasteur zany izay androany hoe amin'izao andro fiakarana izao ahoana ny fahitan'ny pasteur ny fankalazana izay manoloana an'izao vanim-potoana ny sady fihibohana raha teo fikatoana ny fiangonana mbola miady amin'ny valanaretina tsika hatramin'izao ahoana ny fahitan'ny pasteur n'izay vanim-potoana iainantsika amin'izao izay. Miaraba ny mpinisika tanaty fitandremana tratra ny andro fiakarana izany. Andro fiakarana fandroa zany zao tiatsika nikatona ny fiangonana. Tamin'ny fotoana ohatr'izao dia tsy afaka iara-bavaka isika. Fa natsika ato anatin'ny fiangonana rehefa andro fiakarana ohatr'izao dia tsangatsangana ny akatsoka na manendy mihinana koritra na miritra eny mitsangatsanganana eny miaraka amin'ny lalao fiangonana efa anjam-potoana ny ena zany. Fa fotoana izay tsy afaka izantsika eketsika ny fandaharan'Andriamanitra raisitsika ho zay zava-misy. Fa na izany na tsy zany ara dia heverina fa tsy hanafoana mihitsy ny fahatsiarovana fiangonana ny mahazava-dehibe ny andro fiakarana koa ny tsy fahafahana manao zany fisindana na fiaraha-mivavaka izany. Dia inona fa nitokantrano ny tsirairay dia mahatsiaro mahazava-dehibe ny andro fiakarana. Ary everiko fa ao anatin'izao toejavaka iainantsika sarotra izao amin'ny olona ara-pahasalamana sy indraina dia everiko hoe izao ara no vao maika tokony hamaritoerana ny fahatakarany mpino ny atao hoe andro fiakarana mihitsy. Everiko fa misy dika mihitsy ny hatsapahan'ny mpino ny atao hoe andro fiakarana izao ataontsika sarotra satria sady tsy afaka mandeha mivoaka n'Antananarivo saly ohatrano dozy zany miara-mivavaka miara-mieny tafasidinika dia avy eo mety manendy mofo sakay sa manao lasary dia ao zany mpianakavy manao fiombonanao ampifalianao. Fa raha jerena amin'ny lafiny haivim-panahy dia azoko verina hoe tsy tokony ho foana tsy akory ny fahatakarantsika ny mahazava-dehibe ny andro fiakarana. Raha ny tena vedikevitra entina ankalazana ny andro fiakarana misy fanantenana ve ho an'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana izao hitantsika ny atao hoe fihetsiky ny fiarahamonina manoloana ny zavatra maro mitranga na eto Madagasikara zany na ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any amin'izao fankalazantsika ny andro fiakarana izao mbola misy fanantenana ve tokony afaka hoe hianteheran'ny fiarahamonina zany eo amin'ny lafiny ara-panahy zany le tiana resana. Raha iverina kely ilay fanazavako manohy fanontaniana hoe ny andro fiakarana zany dia ho antsika protestanta aloha zany dia somary taty aoriana ihany tsika vao tena nanao zava-dehibe ny andro fiakarana. Fa nefa raha toa ka jereny eo amin'ny tantarany fiangonana dia tsy ny fanalavitra mihitsy fa taonjato ray ihany ny fotoana nankalazana ny krismasy sy ny nankalazana ny fiakarana. Zany hoe niara nankalazana taonjato faefatra nanomboana ny fankalazana ny krismasy
dia atao anaty zany tao zaty faefatrany ko nankalazana ny andro fiakarana io zany tsy tamin'ny fiangonana voalohany dia tsy zavatra hoe misaraka ny krismasy ny andro fiakarana na andro fiakarana sy ny paska fa isika teoriana no somary variana tamina lafin-zavatra sasany anga ny lahara-pamehana dia mety ho tsy dia tena tadidy loatra zay tompiangonana sabytsy dia ny andro fiakarana fa natoka jerena amin'ilay fanontaniana teo lafa manam-piarahamonina inona ny afatry ny andro fiakarana everiko hoe misy zava-dehibe efatra na telo ny toetsainy ny ataontsika hoe andro fiakarana na ascension fiakaran'i Jesoa zany io mazava ho azy andro fiakaran'i Jesoa io fa atsiarovana ny fiakaran'i Jesoa tany an-danitra zay ny andro fiakarana eto satria misy assomption andro ny fahatsiarovana fiakaran'i Marie zay fety katolika any amin'ny voalaloha fa ny ascension dia andro fiakarana tompo atsiarovana zay lakamisy mandrakariva ka melohany ny filatsahan'ny fanamasina dia ny tsy tokony adon'ny olona valery dia izao ny ataontsika hoe ny FDB iodinan'ny andro fiakarana dia teza lehibe efatra no tahaka zany misy aksa lehibe zany a efatra na teza lehibe efatra dia zao ny voalohany dia zao hoe ny andro fiakarana dia tsy tokony adonolona fa nandraisana asa misiona vaovao zany hoe nandraisana nanomezan'ny tompo andraikitra vaovao alohan'ny akarana tany an-danitra dia eo atelopohatra izy nona nylay nanafatra hoe zao any mission any fiangonana na zao miasa tanterahana reo alohan'ny akarana mihitsy zany hoe andraikitra vaovao zany a no tsy tokony adoloantsika fa ny andro fiakarana dia taonantsika ho amin'ny atsiaro lay andraikitra vaovao zay tsy nahazatra ny teo tsy nahazatra ny ataontsika hoe testamena taloha tsy nahazatra ny fiarahamonina jiso teo aloha lay hoe andraikitra vaovao ny andraikitra vaovao fa ny faharoa dia tsy zay ihany a fa ny afatra vaovao ny vaovao ke ny afatra noentin'ny kristianina atao ny andro fiakarana tsy mitovy tamin'ny afatra dia tsy mitovy amin'ny afatry jauna Paolo Batisa ka na hoe mosesy tahaka zany manokanareo hoe vaovao mahafaly le hoe vaovao mahafaly zany dia nanomboka teo amin'ny andro fiakarana ny tenenany tompo anao hoe andraikitra vaovao no entinareo hafatra vaovao no entinareo dia izao ovavolomelika ianareo izay toetsaina ataontsika hoe fiavaozana zay dia tena noentin'ny andro fiakarana lay afatra vaovao lay toetsaina vaovao dia hoe mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo ndikan'izany nahazatra ny teo aloha talohan'ny atao hoe talohan'ny atogavan'ny Kristy zany dia nahazatra dia ny fiangonana mikopatanana zany hoe ny olona ny manatona ny fiangonana ny olona manatona ny famonjena ny olona manatona n'Andriamanitra ny olona manatona miezaka manao effort manao miezaka manao manolotra manome vady anina ho amin'ny fahamasinana fa hoy Jesosy manao hoe miova ny zavatra rehetra manomboka zao afatra vaovao fomba fiasa vaovao toetsaina vaovao mandehanany amin'izao tontolo zao ianareo zany hoe Andriamanitra indray ny manatona nareo indray ny manatona ny fiangonana indray ny manatona nareo indray no mitondra vaovao mahafaly nareo indray no mitondra zava-vaovao nareo indray manome ay nareo indray no mahafahazavana zao tontolo zao izany hoe ny olona lasa mitondra vaovao mahafaly tsy mpandray zany ny fiangonana fa mpitondra fa ny fahatelo atao hoe teza lehibe fahatelo dia laherim-panahy vaovao zany hoe ny tompo ny tena manao hoe rehefa niraka anareo amina zava-baovao dia tsy nahazatra teo aloha ny fitoriana filazantsara ny famelan-keloka akaiky anareo ny fanjakan'Andriamanitra zany rehetrany dia zao tsy vitanareo zany raha tsy menahery vaovao nareo angovo vaovao nareo dia fanamasina tany amin'ny talohan'ny natogavan'ny tompo dia ny mpisorona ihany mety nanana zany ny mpanjaka olombitsy fa lay hoe fiovana vaovao dia hoe ny olona rehetra mihitsy zany zao no mpitondra lay vaovao mahafaly ary olona rehetra mandray ny fanamasina dia nataoko hoe toetsaina vaovao zay mitakina raha teo koa dia tsy hoe erim-panahy vaovao finiavana vaovao ihany fa toetsaina vaovao mihitsy io hoe ny fifankatiavana ny fifanoanana ny fifanampiana ataontsika hoe hoy Jesosy manao hoe taloha dia nisy solon'ny nify maso solon'ny maso aina solon'ny aina
fa amin'izao dia raha misy ny makanlampana reo de hoe azy izy tiavy ny fahavalonareo izay toetsaina vaovao zay a dia manomboka eo amin'ilay hoe andro fiakarana zay nydikany hoe hova volombelika ianareo ova volombelika ianareo zay mandoka miteny hoe zava-dehibe ny afatry ny andro fiakarana hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly a toko voalohany a fazantsaraka ny luka toko telopolo toko enapropolo mitantara izay andro fiakarana izay dia hoe ina ny akon'izay amin'ny fiarahamonina raha fanontanianao teo dia ny tokony azayntsika zany dia hoe ny fiangonana dia ao anatin'izao toejavatra zao dia tokony atsiaro ny afatry ny tompo tamin'ny herinandro tamin'ny andro fiakarana dia hoe vavolombelona ary vavolombelona mena hery vavolombelona mena fanamahery tsy hity tsy resy tsy mikatona fa vavolombelona misokatra manahitra ilay zolotolo zao ary manana zava-baovao mifanaraka mandrakariva amin'izay tadiavy ny fiarahamonina na ny marimarina kokoa tsy nilaozany toetrandro ny afatry ny fiangonana tsy nilaozany toetrandro ny filazantsara fa manana zava-baovao haiavaozana ao anatin'ilay fiavozany fiarahamonina natokony fiangonana manoloana izay ataontsika hoe tokony fomba andraisana ny andro fiakarana izay maro ny mpino kristianina mety tsy mahafantatra ny tena hoe inona ny zavatra tokony ankalazayntsika mandritra ny andro fiakarana misaotra anao pastera moa zany nanome ny fanazavana rehetra izay tokony raisina tokony ho tadidina amin'izany fankalazana ny andro fiakarana izany amin'izao tsika be dia be ny zavatra hita manerana ny tambazotra rehetra tambazotra internet hitantsika ny amin'ny facebook ny karazana réseaux sociaux rehetrarehetra fa maro ny atao hoe fietsika na tonga dia famalina ny fepetra sy ny fandraisana ndraikitra maro isan-karazana izay misy eto amin'ny firenena na ataontsika ireo hoe tsy eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany fa ireo rehetra izay tompona ndraikitra isa tsy tokatsiny a dia hita fa tena atao hoe ao anatina fotoana mahavaiavay tokoa satria ny fiarahamonina tonga dia manana fomba fietsika ataontsika hoe réactif na hoe sur la défensive raha raisina amin'ny fiteny français moa zany le izy dia amin'izao fankalazana ny andro fiakarana izao mba hisiny izay le fampifandraisana ny tokony ho fihetsiky ny fiarahamonina na mpino kristianina na tsy mpino kristianina amin'izao fankalazana ny andro fiakarana izao araky ny eritreritra pastera dia inona ny tokony ho tena hoe fomba fihetsika arany hiatrehana n'izany fandraisana ndraikitra isan-karazany fanapahan-kevitra fandraisana fanapahan-kevitra sy ny sisa eto amin'izao tontolo izao mihitsy azontsika lazaina satria misy koa mpanaraka antsika izay tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina rehetra any a izay atao hoe misedra ny fandraisana ndraikitra eo anivon'ireo fitondram-panjakana any ivelany ihany koa amin'izao ianao ilay fanontaniana everiko hoe raha ohatra ka ampifanantonona zany ity ilay andeha ataoko eto Madagasikara fotsy loatra ity ilay fiarahamonina malagasy a eto ankilany eto ny afatry ny andro fiakarana inona reno ataontsika hoe ifandraisan'izy ireo a na teny ifandraisan'izy ireo na dia everiko hoe zavatra asa marona teo dia ny voalohany a dia ataontsika hoe filaminana ny tompo zany a dia teo amin'ny fiainan'ny tompo teo amin'ny fiainan'i Jesosy ary izy nanafatra ny mpianatra dia isan'ny zava-dehibe tamin'ny tompo a nataontsika natao hoe filaminana hoe fiezahana mandamina zavatra ary ny tompo aza ny teny manao hoe tsy avy hatrany dia mandeha nareo a fa miandra ny fanamasina nareo aloha zay nareo vao mandeha misy iraka vaovao ampanovoko anareo a misy filazantsara zay tsy mbola nitoliana fa ambaranareo ny famelan-kelika fandresena ny fahafatesana fa miandry fandaminana nareo miandry ny fanamasinareo zay ataoko hoe fandaminana ataovy hoe asa zay antikanareo azy ny teny français ordre azadorona fa talohana raha ohatra ka filazany boky angelisy toko voalohany zay talohana harina talohan'ny faharina dia tsisy endrika teto amin'izao tontolo zao fa ratsy korotana kao fa rehefa niditra tsehatra Andriamanitra dia ny teny hoe misy mazava dia misy ordre zay le tena dika zany hoe misy lamina misy fandaminana hitako somary olana be zany a eto Madagasikara tsika olana be fiarahamonina malagasy a
dia lay tsy fisiny filaina tsy milamina zany resantsika hoe tsy milamina tsy le hoe misy adana misy kotsy zay loatra fa misy zavatra be dehibe tsy mipetraka amin'ny toerana misy zavatra tsy fantatra hoe iza ny manao an'ity tsy fantatra hoe inona ny dikan'ity tsy fantatra hoe nitoizana ny faranatraisy ity tsy fantatra hoe be dehibe zany a ao anatin'ny fiarahamonina malagasy no tsy milamina ohatra me ohatra androamaraina dia nanao provision ny antsena androamaraina satria apitsotsy ny asa lasabotsy lahatra de tsy anandalapakadova etsy fa tena korotana be tamin'ilay amin'le tsena tsy tena nakely korota amin'le tsena lafo be le miakatra be ny vidin-javatra tsy maninona zay antony moa zany tsy fantatra ny fomba fikajiny statisticien ny inflation ka itenenany hoe 5-3% 4% fa gava mety ataony anatiny koatra amin'ny vidin-damba sy ny moyenne ny salarisan'ny vidin-damba sy ny vidin'ny carreau ngamba mety ataony salarisan'ny vidin-bary efatrisanjany fa mafy be tsy fantatro zay ndreny mpianakaviana ngamba na za ngamba ny hoe variana ilailatsy ny atsena fa lasa lafo be ny vidin'entana hitako eny atsena raha ialina menaka lasa lafo be le vidin-javatra ary na savidinina za lasa vidinao otriny izy iny valonjatseny sa enjatseny nefa savidinina vidina filo zany 16 000 francs zany hoe enjato sy roa arivo na zay indrindra nefa taloha roa arivo mahekely zany hoe tena nitobera lasa raha anteny zany fotsiny milaza manao hoe tsy fantatro nainaina angamba no fiteny andavanandro azy ny malagasy fa tena miakatra be le vidy-tsakafo tena za tena za milaza fa raha mbola 3 isanjato na 4 isanjato kely ny fiakaran'ny vidin-javatra de rehefa mijery an'izy nefa tsy hijery lafiny raha politika fa hitako misy lamina tsy mety misy zavatra mikorotana be zany le entana amidy eny an-tsena sady lafo tsy manino sotatry antony karany any fa zao sady tsy manaraka azonao tsy voaramasy le kalitao ratsy le kalitao nandray ratsy tsy manaraka ny tokony ho izy ataovy hoe ilitovidy amin'ny entana any Eropa ngambany hoe ndronono 4 3 arivo aty fa any Eropa ke ohatra fangienina ny aty zay aloha vidy menaka 2 euro fa anke menaka euro aky lafo noho ny any nefa santambola ezasaizy fa rehefa tena jeneko rehefa le izy de tena hoe izy zavatra tsy milamina ina le tsy milamina makeny atsena ianao de hita hoe olona avy any talatamaty de mivarotra legioma ty besarety olona avy akadinandrina mivarotra legioma any Tanjombato amiko za manokana zany fandrindrana zany fandrindrana atale filaminana resina andrenam-pomerina lavika betsika andrenam-pomerina ohatra ho hitako andreo fotsiny hoe andrenam-pomerina de natakatra hoe ity tseny tseny eto analakely ity tsena nansoma de ny olleto no mivarotra eto de voaraka tsara hoe raha koto sy rasoa no mivarotra eto de hita hoe raha anina no fa le tsika zany korota belona any ampita-dranomasina de zao miresaka tsena fotsiny zany misy national placeur zany hoe misy olona zany tonga de fantatra hoe ry olona ry foana no mivarotra eo ary rasanatria misy olona hoe narakipo faninana crevety tsy fantatra de tonga de fantatra hoe ianina no mivarotra tio ary ianina no mivarotra andranay rentsendra amin'iny olona de fantatra hoe avaizaka ty courgettenao ty aizany courgettenao teo ary de mandeha mihitsy ny fiarahamonina tsena mandeha karakarantsena zany manaraka hoe tena etanao marina ve tena mety ty zany hoe marina tsisy fanaraha masony atsika zany ohatry ny baranany ny korotambelona tsisy nitsena nresahaka eo fa azo tarafina amin'io hoe ndray zany marina fa mety tsy fantatro izy tokony naraha masony kalitao an'ny entana amidy eny atsena
fa misy entana tsy efa sy tokony eny tsena ntsony tsy tehiteny ntsony hoe fanozany toetrandro efa sy tokony hohanina ntsony fa ny lehibe ny tsena fe tsy tokony anana ny listiny hoe reto avy ny olona mivarotra eto an-tsena eto olona izavy ny tokony azy varotra eto be sarety mba hatonga ny entana tsy vezivezy vokana tokony eto be sarety ihany zany ny tokony amidy eto be sarety fe tsy mifankatro hoe fa tehiteny hoe manao hoe amin'ny zavatra ohatr' zany a ary io teteny mitsena ihany iny a fa ny zavatra rehetra mihitsy a dia be loatra ny zavatra mikorotana tsy mandeha araka ny tokony tsy ataoko hoe mikorotana lafiny hoe misy ety fa na dia ny zavatra eto Madagasikara na ngeso Valérie za mihevitra fa ny zavatra irentsika davanandro angambany ihany 500 a mety ho hitantsika ety ihany fa tsy voalamina fotsiny ohatra hoe andresary ohatra tokantrano ho anaty tokantranonao a ohatran'izay zany ohatra hoe any an-dakozia no mipetraka lasa misy botofotsy any an-dakozia dia lasa misy cocotelonitra any amin'ny salon a dia lasa mety misy tsy fantatro akoety any amin'ny salle de lecture dia ohatra aodôny ihany le izy dia avy eo anao mitady an'le zavatra dia lasa mividy ianao nefa le zavatra ao ihany tiako tenena manao hoe tokony misy tena fandrindrana zany ohatrany hoe mora kely zany teneko zay na zany tenen'ny paster zany fa hitako hoe misy zavatra bebe zay amin'ny tsena nle zavatra teo fa tsy tsena ihany io a fa na dia amin'ny lafiny fandraharana amin'ny lafiny atao taratasy fotsiny ara hoe maka taratasy ianao aria dia mivezivezy ria eny tsena tsy mipetraka miparkina ny tomobile ohatra tsy milamy fafa ny azo dita ho azy mazava ho azy jereo amin'ny planny urbanisme ny tanàna jereo amin'ny planny efa vita ny avy tokony asiana tsena eto tokony asiana jiro eto ilay maka manao lamarche dia lelo lamarche amin'le dia lasa nitrehitra azo sarytsena ka zany hoe eto Antananarivo tsika aloha miresaka amin'io fa tsy any Betioky a na any Tsiombe a na any Ambovobe eo tampona mofony eo mba mino fa zay maty dia amin'ny enina sasany amin'ny fito dia misy camion ngeza be zay camion ngeza be mizara rano camion ngeza be io amin'ny enina sasany na amin'ny fito mahafinaritra be mihitsy a camion ngeza be le camion citerne reny dia milahatra manodidina an'io camion io zerikanina be ngamba le mavomavo reny anjato milahatra manodidina eo atapona monanytsika zany a dia matsaka amin'ny zerikanina sy misy camion be dia lasa nietrezana hoe afaka 20 taona zany dia anahoana isaky ny tanàna ve zany tsika tsy mametsy nizaniza tsy any olana tsy zay loatra tsy zany vaolana fa manaitra fotsiny hoe misy zavatra tokony ho alaminy tsy hoe ny ranony tsisy fa misy ahoana ny fomba misy zavatra be dehibe tsy ka ny afatra voalohany zay teneko hoe tokony ho antsaintsika dia ny fiezahantsika handamy tena fahatselova tena alaiko alamina handamy tena ho mpandamina fa ny faharoa zay ao anatin'le afatry ny ascension a any any fiakarana dia lay ataoko hoe vie communautaire ny tombo a raikaraka any an-danitra dia teo daholo ny mpianatra rehetra dia mpianatra moa za mbola mitanaka ihany fa nijeriny lanitra iny fa lasy Jesoa hoe iny dozy ny anjely fa iny tomazo anareo tony lanitra ndray jerenareo fa tsy niafatra nasaina nataonareo nataonareo hoe fa Jesoa lia oliveriny fa iny nareo zao nasainy anoen'le asa dia ilay ataoko hoe lay fiombonana lay ataoko hoe amin'ny teny français comment vivre ensemble hoe za zany a Jesoa zany a nakiraka any an-danitra dia tsy nanafatra olona anakiray izy fa nanafatra olona be lehibe izy dia reo olona be lehibe ro zany a tokony hifaneno tokony hifanaja tokony hifanatona tokony hifanakaiky tokony hifampiresaka tokony satria tsy olona anakiray dika zany zany tsy olona anakiray ny teneniny Jesoa tany tokantrano tany fa ny rehetra ny teneny manao hoe andeha dia zao nafatra taonareo tamin'ny any fiakarana everiko hoe eto Madagasikara zany a ny fionolonana ny fieveran-tena ho mahavita rery ny fieveran-tena ho mahavita zavatra samy rery
ny fivera tena omavy tsara reny ny tsy firarahina ny hafa za rehetra zany dia everiko hoe tokony tsy tsaroana kory am'izao any fiakaran'izao fa tokony ahatsiarana hoe ny rehetra dia manana adidy ampandroso ny rehetra ary ny rehetra dia ilain'ny rehetra ny tsirairay dia ilain'ny rehetra ary ny rehetra dia mila ny tsirairay zay toetsay zay hitako hoe afatry ny any fiakarana raha ohatra ka nafatra ho an'ny rehetra zao ka eo mihitsy zany tra ohatra fandraisina amin'izay le zavatra mitranga amin'izao le fiarahamonina ve zany tsy maintsy miandry an'le fandrindrana satria ohatrany hoe iny zany ohatry ny raisy nouveau père ao anatin'ny fomba fiainana amin'ny akabeany ny olona tsirairay zany izay mandrafitra ny fiarahamonina amin'ny akabeany nininy na saranga misy azy na asa endraiketany eo amin'ny fiarahamonina misy azy fa zay mihitsy le tianatongavaka hoe zay le fandrindrana zay le zany no tokony miandrasan'le fiarahamonina sa ho lasa repère ho azy sa izy dia fa afaka mamorona repère ho azy ahafahana mandrindra ny fomba fiarahamonina miaraka amin'ny manodidina azy io ny tantarana manazava azy valiteninao zay fivantaninao zay noho ny zavatra maro samihafa zay ny eny atsika nandritra ny taona ela dia lasa zatra miandro baiko tsika lasa zatra miandro baiko dia tsy zatra manira tena tsy zatra mandray andraikitra ary izay mandray andraikitra koa ndraindray darofan'le tsy mpandray andraikitra tsy miresaka politika loatra satria za ray aman-dreny am-panahy fa teniteny manao hoe amin'izao vanim-potoana ienantsika ao anatin'izao dia veriko hoe fieritreritra ny fahatsiarovan-tena ny tsirairay efa nilaozan'ny toetrandro zany a ny hoe vita amin'ny fanjakana daholo io zavatra rehetra efa fantatsika endrasana mpitondra fanjakana na endrasana fanapa-kevitra foana everiko hoe efa na zay tany matanjaka indrindrana efa minatontsika hoe sehatra na krizy vao tena hoe miditra ny fanjakana na fotoana sasany fa mamela ny tompony andraikitra tsirairay ny fiarahamonina mba handray andraikitra amin'izay mety ho tandrify azy mila hoe eto Madagasikara dia nandritra amin'ny fotoana ela dia zatra n'izay hoe sy tena hoe tamin'ny tolovina moa le zatra hoe omeo an'izao zay omeo an'izao zay atao an'izao zay ka na dia anadio ny tatatra navoatra ny simba kojakoja zay mety ho manodidina atsika ary dia tsy voatery ho lafo ny eny dia tsy vitatsika ary na dia ny fahasalamantsika azy ny fahasalaman'ny tsirairay amin'ny alalan'ny fanaovana kasy sarobaba sarobolo ohatra dia tsy sapakory hoe misy andraikitra le zany hoe zange tokony andraikitra aminao izy aho manao hoe lay tsy hoe ratsy akorytsika tsy zay loatra tsy sanatry izany izahatra betsaka manatsara atsika fa noho zay zavatra zay a dia somary tavela ary io a everiko hoe any atokantrano any a dia ny fanimpianarana atao indray a dia izay indray ny tokony hamoazana ilay fahatsiarovan-tena ny tsirairay amin'ny fandraisana andraikitra ataovy hoe amin'ny fiarahamonina io na nisehatra maro samihafa dia tokony ho velomina ny ataontsika hoe ny fahatsiarovan-tena sy ny fanirahan-tena ny fanirahan-tena hoe za tokony za dia ilay ny fiarahamonina za dia mahatsara hoe ty tandrify dia manao zany zay zany tafiditra ao anatin'le toe-tsaina vaovao zay anisany noentin'ny fankalazana ny andro fiakarana azadoroana fa ny fanahymasina dia fanahy maniraka zany hoe ny olona manana ny fanahymasina dia fanahy dia fanahy mampatsiary tena tsy fanahy ny olona manana ny fanahymasina dia tsy olona domim-posiny olona mpandona azy olona mpanaitra olona mpapifo hoe zao niny zao nge miandry atsika ary tsy tokony adomintsika fa tamin'ny toerana rehetra zay misy fifoazam-panahy zany fanahymasina zay ankalaza io mansoatsy ny pentecosta dia misy fivoarana sy fifoazan-tsaina mandrakariva ka raha ohatra ka everiko hoe amin'izao andro pentecosta zao a dia ny afatra lehibe koa dia hoe mahatsiaro kristianina tompony andraikitra amin'ny tenany sy tompony andraikitra amin'ny hafa tsy miandry
tsy miazo dompo tsy misy zavatra tokony ataonao a dia ataonao ary rehefa manao zavatra dia manao zavatra tsara fa tsy manao totoa ary tsy manao zavatra tia deradera zany asan'ny afatry ny fanahymasina tsy hoe rehefa manao zavatra dia toetoeka kristianina zany tsy avia ajereo fa tsy ohatr' zany ianao mandray andraiky anatin'ny fiarahamonina asa tsy fantatro mba manao sekoly venao manao tatatry ny tanàna venao mba manao voninkazo anankiray venao etsy amin'ny tokotanin'ny lycée na mba tsy fantatro hoe dia zany tsy ilana anaovana tamtamina be hoe inona fa ao anatin'ny fanetretena tokony ananampino zany ary everiko hoe izany toejavatra zany a no mafahana mivoatra mitano zao fasa ilana ka izay zavatra rehetra zay zany entintsika anakinana no avy ny fiarahamonitsika zany rehefa tena mipetraka tsara am'izay saitoetsana vaovao erim-panahy vaovao itsika miatrika an'izay fomba fandraisana ndraitr'izay eto anivon'ny fiarahamonina resaka ho avy any tsika pasteur tika many ataoko hoe azo lazana hoe fantaniana farany entina atao hoe hiedikevitra mandritra an'ity fandaharanyity resabe am'izao no resaka vaccine am'izao fiatrehana amin'ny valanaretiny zao betsaka loatra ny sahondresaka izay ateraky ny fahatongavan'ny vaccine fanafaran'ny vaccine misy aramono fanafarana vaccine atao hoe eo anivon'ny fitondram-panjakana nefa mety misy ihany koa mihitsy eo anivon'ny fitondram-panjakana betsaka ny resaka mandeha betsaka ihany koa ny fifamaofahoana izay ateraky ny toejava-misy ary mety misy ny tsy ny fahazona araka ny tokony izy ny zavatra misy dia miteraka n'le sahondresaka isan-karazany ahoana ny hevitry pasteur manoloana ny fiatrehana ny trangany zavatra rehetra izay manodidina ny vaccine iadina amin'ny valanaretina izay misy eto amintsika moa amin'izao fotoana izao izay iaditsika rehetra dia ny covid-19 zany manomboka amin'ny 3 mety io zany no resako fa tsy ady hevitra ny tany aloha zany hoe tsy ametraka fanontaniana na naraka ny sahondresaka hoe avezany retina izana nao azy olona venona nao azy tsy amary azy amin'ny fanontaniana satria zany efa nizantsika tamin'ny taona lasa amin'ny taony tsy fa amin'izao trangana retina zao zany efa telo tapitrisa olona maty any amin'izao trangana retina zao zany efa io izy io zany biakoty zany io zany efa tsy mifanontaniana aloha tsy hoe avezatsy olona inona fa ny hoe io izy io zany zao telo tapitrisa ny rehefa maty eto amboniny tany eto Madagasikara mbola betsaka reo namana atsika havatsika tiatsika akaiketsika any amin'ny hopitaly any atokantrano misy aza io zany re ny havatsika namatsika mamitsika reny nandao atsika marina fa mandeha araka ny fandaran'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa nomle toejavatra dia lasa izany izy dia ina no ingana re za zany mafanontaniana dia na dia tsotra manao hoe atao ny vaccine ary za dia efa nanao vaccine zao ohatra za dia efa navita vaccine tsorako an'Andriamanitra fa nanao vita vaccine noho ny hoe satria raha matombo anatina sehatra afaka mpanao vaccine dia manao vaccine satria piasan'ny toerana afaka manao an'izany anao vaccine zany amilamy vita vaccine aza dia miantony hoe everiko hoe lay toejavatra dia io ny vahaolana akaiky olana kely dia zao nefa nametra-panontaniana misy zanaka atao am-piangonana zanajika atao am-piangonana tompona andraikitry ny OMS azoko henanao ny telefona diavanao afaka ataonao interview izy ga mandray maka amina gazety hoe ahoana akay ny fandehany setra dia nametra-panontaniana taminy a ahoana anakay ty vaccine ty izy manao hoe zao pasteur ny zavaiko aminao aloha zany satria anao ray aman-dreny ahoanao isao resaka be io izy manao hoe zao vaccine Madagasikara dia somary taraiky kely tao anatin'ny fanafarana dia koropaka ny fanjakana rehefa aveo zany hoe tena aloha amin'izay nefa nisy fa efa beke be ny olona maty dia misy vaccine izay tany RDC Congo no koropahana nafindrana akaty
sy nafindrana kanigana misy olo ozy miteo manao hoe tsy tiany congolais izy ka naverina zany ozy mpitranga foana ao anatin'ny asany OMS mpitranga mandrakarivo zany hoe ty vaccine ty afindra ty de afindra ty de afindra ty ny vaccine ozy tsy an'ny fanjakana malagasy akory fa ny fanky vaccine dia an'ny OMS no manafatra azy fa ny malagasy kosa no teny manao hoe reto vaccine reto no ilailay zany hoe ny OMS zany zay tsy fantatro olona hoe tsitropisatsika izy re zavatra hafa rafitra zay ekeny zao tontolo zao dia ny OMS efa namoaka feo manao namoaka fiteny zany hoe namoaka filazana zany hoe reto vaccine reto no fanafody na marimarina kokoa no ampiasaina hoety manohatra ny Covid dia fa misafidiana aminareo fa reo a misy atao ny OMS dia safidy ny malagasy efatra ny malagasy ay amin'ireo safidiny malagasy reo dia AstraZeneca le oloizy dia inony avy tany disponible misy naraina avy tany dia rehefa ty Madagasikara nisy any alokely ny fanafaran'ny anatokavany vaccine 250 000 doses ny OMS io dia efa nanafatra ray tapitrisa dose ny fondation Kobarali satria rabe izy ny olo efa menimenina zay Johnson nagaban'le amin'ny fondation Kobarali ray tapitrisa dose dia manamatonga ray tapitrisa dose zay nafaran'ny fondation mba aminjena amin'ny malagasy malagasy avetabe mary dia tonga ny AstraZeneca ny OMS dia nantaniky ahoana hoe tratra ny date de péremption ve izy efa olo izy manao pastera dia sanatria veo tsy fanta tsisy an'izany tsy fanao zany dia ka mampivaingana rany izy moa dia ahoana koe zany natao manaka ka mampivaingana rany ka tranga anankiray ao anatin'ny ray tapitrisa na roa eo anatin'ny ray tapitrisa fa tsy tokony misy io ara ozy no mety indrindra amin'ny fitaterana mitsotra indrindra lafina teknika moa le izy fa za zany ny fijeriko azy ma manokana ty fijery ny pastera reny tsaiko zay mikevitra aminy fa ny ady zao manao hoe ataovy ny vaccine a rehefa mbola afaka manao vaccine fa ny fijeriko azy dia zao mahatonga ny malagasy manao an'io tsy hoe raha tsy fanahy zany malagasy fa zay zany le resahako hoe tsy milamina misy zavatra tsy milamina misy zavatra tsy milamina tsy mazava everipe tokony anjarany tsirairay maninany tsy azavaina tsara azavaina tsy plie azavaina ohatran'izao fa rehefa io tenin'ny Jesosy manao hoe rehefa manginy reo dia mivaky ny miantsoantso ary dia miantsoantso tokoa le vaky ao anatin'ny internet miantsoantso tokoa le vaky zany hoe rehefa tsy miteny ny tokony hiteny dia ny tsy tokony hiteny ny manjary miteny rehefa ny tokony hanazava ny tsy manazava rehefa ny tokony handray andraikitra ny tsy mandray andraikitra rehefa ny mahafantajavatra ny tsy manazava dia lasa ny tsy tokony hanazava ny manazava eo le fandrindrana tianareo zay le fandrana tiako teneny zay le teneny Jesosy manjary le vantoka zao miantsoantso e zany hoe manjary ny olona tsy tokony hiteny za tsy miteny misy olona tsy tokony hiteny fa misy fanazavana zay andrasan'ny olona tsy azo amin'ny tsipria misy zavatra tsy mazava tsara misy zavatra tsy voalaza feno dia ndraindray efa voalazan'ny olona le izy hoe ay ve misy an'izany dia zay ianao vao manazava ndray hoe anga zao nake dikan'ity dia vao maika dia lasa oatra manamarina n'le aiain'ny olona nefa tsy tokony hanamarina n'le aiain'ny olona izy fa tsy nazavatra ny ampivoana mihitsy fa roa dia zao ninina nazay na valéry dia zao koa malagasy any tsy ohatran'ny amerikana ny toetrany tsy ohatran'ny britanika ny toetrany itsika mipetraka amina nosy ny toetsa itsika dia zao tsika zany tsy novolavolaina tamin'ntsy hoe tamin'ny atao hoe ohatra hoe mpamakinay pionnier dia manahoana nazatra tamin'ntsy hoe conquête aratsaratsara ny anglisy pilgrims tamin'ny taona roapolo sy eninjato-tsarivo ny ainga avany Angleterre nandeha nandosotra nakany États-Unis nanomporenana tany izany malagasy anao an'izany malagasy zany tsy hoe rasy fanahy izy fa tsika ao manana zavatra mamazy anazy tsika fa tsy nitezaina zany tsika isika tsy nitezaina zany antsoina hoe aventure hoe tsy tia mirisika zany tsika tsy toetratsika mihitsy ny mirisika tsy toetratsika hoe arono andramana ty fa nygasy dia manao hoe mamy ny aina dia zao ny azy
raha mitahany vaksiny de zao fotsiny ny azy tsaratsy fanahy izy fa zao fotsiny ny tsarabe bahoaka atao velo de viteo ny amigasy zany atao velo fa rehefa ay izy rehetra io de zao ny akabeazan'le olo reo de zao manarangarana izy menimeny io manarangarana izy andrasolo mety sa tsy mety fa rehefa mety io poto zay ny anarany azy ny gasy zany tsy hoe na tsy fanahy izy fa nasanatreto endriny izy fa fantany hoe rehefa fantany fa mety io mora kely miakantahakany zay sarange ina le farany teo le hoe dien le raza le farany teo tsika ny tsisy raha fantatra zay maty le dien hoe ravina inona ny eo raha tsara sa ravina inona zany fa zao fotsiny tenen'ny olona mety nio e de tsisy fantany ino tsony tsisy fantany tsisy fiava mety nio e dia misy kely an'izay miaoatra zay malagasy ny amerikana anao tantoka de savatra izy ty tsika eto tsy zatra zany tsika affecté ohatra hoe affecté any be tioky ondrano aninany be tioky raha tsinona aninany atrony any aninany eto tanary zany io tsika tena somary tsy manana zay finiavana hany ka misy tahotra kely an'izay zava-baovao zay fa rehefa avy eo mazava amin'ny any zany hoe zay matonga hoe tokony ilaina ny fanazavana mandrakariva zany efitra fa olona fitonjato tapotsisy eto ambonin'ny tany be dia be ny olona manao azy misy resaka any manao hoe misy le natany tamin'ny telefony iny paster ao anatin'le izy misy an'le nano particule ono misy azany zany hoe tahany tamina fanontaniana ao anatin'le vaccine paster misy nano particule marina tokoa zany fa misy ny nanotechnologie mivoaka tamin'ny aingana be fa tsy fantatra aloha fa atreto tena mipetraka teny dabotsikoly any mianatra dia atreto mbola tsy nahita ny publication mbola official na scientifique nylaza manao hoe efa tonga ny anatin'ny atodony ny nano particule efa nisy any raha BDB misy BDB any publication betsaka fa tsy mbola vita arak'izany nidikan'izany dia zavatra mbola sarotra mbola supposition misy anana be dehibe mbola tsy tena nefa ntia resaka aina de za manao hoe mandana atao fa afaharoa de misy kalizy koa lasa misy oatra le izy koa lementare tamiko fitomboka devoly izy paster satria le hoe tomboka se de zao anaka nyvidiny jesoa tamin'ny rany ianao ny jesoa anao tompony zao rehetra zao na nydresina ny fahafatesana tsy azo atao zany hoe ahoana no enao midikany hoe nanay fanamasina aloha de tempolo fanamasina tompona ndraiky tamin'ny fiainam-panahanao zany ianao fa tsy hoe fandriany ianao de lasa nasina de lasa nisy tomboka se fa inona ny andriamanitra ao fa aiza ny fononao fa ndrandray zany lasa ohatran'izany le zay de sahatsika hoe rehefa tsy miantsoantso ny tokony miantsoantso de nivatony no miantsoantso raha tsono ny paster zany zao manao hoe raha mbola afaka manao de manao fa tsy anao reny akolona anao mihitsy eto ambonin'ny tany ary tsy zay eo amin'ny akademie malagasy dia amin'ny fa 9 volana me zao alatsiny afaina 9 volana me ny mpikambana ny akademie dia miaraka amin'ny zay empolotona rehetra mihoatra dia atsona anao vaksiny ny mpikambana amin'ny akademie rehetra zany hoe mila misokatra zany tsika satria fanatsika fa le valanaretina tsy mitsitsy ary mahafaty fa manana fononan'andriamanitra manana fahatokinan'andriamanitra fa ianao nge any tompo ianao any tompo misy lafiny zavatra izay tsy maintsy ataonao mba hiarovanao ny hafa sy arovanao tenanao fa tsy ia rehetrarehetra zay koa lasa fanoatra am'le eritiny hoe ovavolombelika anao ovako zay indrindra azo sanatsela ve zany hoe misy fondation ohatra manafatra fanafody 10 ray tapitrisa nefa raha etsy any hoany anankiray 500 milliards ake zany volamidina anatin'izany enao mahazo fotsiny etsy ana ndana folatra anao fa fitiavan'andriamanitra zany atsoatsy tsy fantatra zay mbola fandehanle izy fa finoana sy ny fahatokina amin'ny fitiavan'ny tompo hoe zay ny tena zava-dehibe
amaranantsika n'ity fandaharan'ity pasteur dia maro ny afatra izay nampitainao teo tsika raha teo koa eto mpihomanana ny fiatrehana ny herinandron'ny fanahy masina raha teo androany tsika dia mankalaza manokana ny andro fiakarana inona ny afatra farany izay tianao apetraka ho an'ny mpanaraka atsika ho an'ny mpanaraka ho an'ny fitandremana ho an'ny zanaky ny fiangonana tantely dia reto zavatra teny reto voalohany dia ny fahatokina ny fitiavan'andriamanitra tian'andriamanitra ianao mandalo fizahatoetra mandalo zavatsarotra dia aoka atoko mandrakariva ny fitiavan'andriamanitra tsy misy zavatra ataontsika hoe tsy zaka averan'andriamanitra andalo ary na eo azy zany ny ataontsika hoe ny zavatra sarotra alovana dia mandrakariva eo akaiky eo mandrakariva koa ny fandresena dika zany raha misy aretina dia eo akaiky koa ny fanafody raha misy zava-manahina dia eo akaiky eo fanao koa ny vahaorana zay fomba anatin'ny soratra masina dia aoka atoky ny fitiavan'andriamanitra fa ny faharoa dia amin'izao mandro fiakaran'izao dia ny fahasahina hijoro vavolombelona marina fa hoe ahoana hijoro vavolombelona ao anatin'izao zavatra sarotra izao dia zay ilana ny fananasa ny kristianina zany dia mpitondra zavatra mitondra fanantenana fantsona mpitondra fanantenana mpitondra fifaliana tsy mpanery vaovao tsy marina tsy mpanaparitaka fahakiviana tsy mpampiady tsy mpandrangitra tsy zany zany mipinotro zany mipino a tsy hoe mpiandany fahatany amin'ity olona karazana mampimety koa tsika pino fa zao olona manana foto-kevitra lehibe dia mpizara fitiavana fifaliana fanantenana asa koa mijoma amin'ny fitiavan'andriamanitra arak'izany dia ao anatin'izany tokony amin'izaytsika ny fahately farany dia ny fifankatiavana sy ny fifanoana tsy ao anatin'ny fanararotana dia zaraka ohatra hoe tena mahatsiravina nge ny fiakaran'ny vidin-javatra na ny vidim-panafody fotsiny any mety tsy mahita zany mahita zany daolona rehetra ataovy hoe manésium vidinao ray alina ray volana lasa dia vidinao efatra rivotsy ray alina izy zao afaka mahatantatra zao ny zany aho hoe le tsy faiza mandamin'ny zavatra zany tsy faiza mandamin'ny zavatra dia engany mba ao anatin'ny fifankatiavana fifampitsembinana fa za mahita hoe na dia eo arany zavatra nalovany Madagasikara dia za mahita ny tanam-pitiavan'ny tompo miaro ny Madagasikara tena mahita ny tanam-pitiavan'ny tompo isam-baravarana ke za pastera mahery olona marany fa mahagaga dia zao misy lasa fa mahagaga dia zao tena tsampanao mihitsy ny tanan'andriamanitra miaro ny firenena dia izay fahatokiny zay a tsy tokony hozonozona zay tokony ananampino dia mirahasoa ny malagasy rehetra raha sohitra ho an'ny zanak'Ambohidately ho an'ny mpino etsikemina dia misaotra ny Valérie Nanasa misaotra ny Fidy sy ny ekipa média dia mirahasoa ny fiangonana mitain'andriamanitra samy atoka ny fitiavan'ny tompotsy ary andro ny pentecoste amin'ny fofeny fitiavana sy fifaliana rahasoa indrindra misaotra anao pasteur Rakotina Valamahory nivahiny tamin'ity fandaharan'ity dia misaotra antsika rehetra ihany koa izay nanaraka ny fandaharana tafasidinika tamin'ity andro fankalazana ny fiakaran'ity dia misy mananteny izay efa tena naray afatritsika afatra vaovao izay ao anatin'izao fankalazana ny andro fiakaran'izao toe-tsaina vaovao ny etintsika miatrika n'izao toe-zavatra mitranga iainantsika maneran'izao tontolo izao ary fanantenana vaovao ihany koa fanantenana izay ho an'ny Madagasikara araky ny fampianarana izay nampitain'ny mpitandrina Rakotina Valamahory antsika teo manasa antsika hatrany anaraka ny mofinainy isan'andro izay ampitainy eto ny fampivavahana isaky ny alahady ary manasa antsika dia n'izao koa amin'ny fiatrehana ny fampivavahana isan'andro mandritra ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina ny alatsinainy hatramin'ny zoma ao anatin'ny herinandro ny manomboka ny 7 May mirahasoa antsika rehetra dia mirahasoa antsika rehetra